fitaizana ary fampandrosoana na ny fiangonana na ny firenena mba ho zanaka mahatoky ary sampana azo antoka trany itoerany voninahitra ao Kristy ary mirapiratra aminaizanaizany toerana le eto amin'ity tany ity. Vavaka izay kehitriny ho an'ny mpitandrina izay amin'ity fiangonana ity izay anivelany miaraka amin'ny vady aman-janany. Ianao Andriamanitra no angatana hitantana azy ireo ary manome fahalalana trano ny fananao masina hiasa n'olon-tsaina ary taridalana azy ireo ary hiaro azy na aiza ny toerana le ary manome fahasalamana tanjaka ho azy ireo tsirairay avy. Misy ireo namanay koa izay tsy afaka miankina eto miaraka aminay. Ianao Andriamanitra no angatanay anome fahasalamana ho an'izay tsy salama. Ianao Andriamanitra no angatanay mahafantatra ny antony izay tsy mahafaka ny sasany. Fa ianao kosa dia mitoetra n'aiza ny toerana misy ianao. Ianao no angatanay hiasa amin'izy ireo hatrany. Vavaka izay ho an'ny tsirairay avy izay tonga eto manatrika an'izao asa fanompoana sy ny fivavahana amin'ity anio ity. Ianao Andriamanitra no angatanay hitoetra amin'ny tsirairay avy. Misy ireo izay mianatra, ianao no anome fahalalana fahaizana tarinina amin'ny lalan'ny fananao masina. Misy koa ireo izay mety tsy salama fa tonga aty, ianao no anome fahasalamana ho azy. Ary izay tsirairay avy mba homenao hery ahafahana manana fifaliana amin'ny fiderananao Andriamanitra n'aiza ny toerana le na anatin'ny fiangonana ivelan'ny fiangonana. Ary misy koa ireo namanay izay novonjenao tao anatin'ny fahoriana ka misaotra anao ankehitriny, dia ianao Andriamanitra no angatanay amenao hatrany izany fifaliana izany hitombo hatrany ary satria matsiaro fahavovonjinao. Ary misy ireo matsiaro misaotra anao nahazo fitahiana, ianao Andriamanitra no hijery azy ireo satria ho ianao raha ny zanako sy ny asan'ny tanako dia ako adidiko ihany. Ary izany no angatanay hatrany aminao mba hitoetra ahita ny fitahianao Andriamanitra hatrany izy ireo. Mivavaka izay ho an'ny namana izay manomana fanadinana amin'ny lisansa izay mangataka vavaka aminao. Ianao Andriamanitra no angatanay hatrany an'olon-tsaina hitaridalana mba azahoany hatrany manana fifaliana fa sambatra izay rehetra miaraka aminao Kristy. Ary ny fanohizana ny fianarana dia apetraka eo am-pelantananao. Ianao mahafantatra izay tsara sy mahasoa ho an'izany mpanomponao izany. Mivavaka ho an'ny fiainam-panahy, ho an'ny namana izay mangataka an'izany. Ianao Andriamanitra no angatanay anoro lalana n'olon-tsaina amin'ny zavatra tokony atao ary ampandroso hatrany ny fiainana amin'ny ara-panahy. Fa ianao dia mahay ny zavatra rehetra, fa hoy ianao mangatady dia omeny anareo arika ankehitriny izay dia mangataka aminao. Mivavaka izay ho an'ny tsirairay avy na sivily na miaramila tonga amin'ity toerana ity. Ianao Andriamanitra ampiroborobo, ampitombo na ny sivily na ny miaramila, ary indrindrandrindra ampitombo ny fiombonana ao anatin'ny fiangonana ary toetra hatrany miaraka aminao Kristy amin'ny asa fanompoana ary ho feno fifaliana sy fitahinany ity chapelle militaire ity. Aminarinao Jesosy Kristy no angatana izany vavaka izany. Amen. Ravana malala ndeha hanambara ny fanekempinoantsika izay iraisantsika amin'ny fiangonana manerana an'izao tontolo izao dia ny fanekempinoana apostolika. Sika rehetra miara manao hoe mino an'Andriamanitra ray tsy tompo, mpanao ny lanitra sy ny tany ao, ary mino an'i Jesosy Kristy zanany lahy tokana tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virginy, nijaly rano napaka amin'ny Pontius Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainantsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka kavanan'Andriamanitra ray tsy tompo, avy any no iaviany tsara mivela sy ny maty. Meno amin'ny fanahy masina ao, fiangonana masina manera an'izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Mihira fa 820 sy 200 no ataontsika dia androso eto anoloana ny ray aman-dreny izay anolotra ny zanany handray ny sakramentan'ny batisa.
rehetra ao amin'ny tompo ampifaliana no andraisantsika ireto namantsika ireto zay manavoany fanolorantenany sy manolotra ny zanany ho an'Andriamanitra amin'ny alalan'izao sakramentany batisa izao. Inoy ary ny teny soratra masina anorenany fiangonana ny fanatanterahana ity sakramenta ity. Hoy Jesosy Kristy tompo, efa nomenahy ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany, koa mandehana ianareo dia atao mpianatro ny firenena rehetra, manao batisa azy io amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanahy masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Ary indro izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ary ahoroko ny fanekeko amiko so aminao mba amin'ny taranaka mandimby anao hatramin'ny taranaka fara mandimby, ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitra ao sy mitaranaka ao mandimby anao aho. Ary anareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana ny Kristy Jesosy, fa na iza ianareo natao batisa ho an'ny Kristy dia mitafy any Kristy. Tsy misy intsony na jiosy na grika, na andevo na tsy andevo, na lahy na vavy, fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy. Noho izany ary ray aman-dreny niteraka, misy fanekena ataonareo eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana, ary mangataka anareo zahay hamaly ireto fanontaniana ireto araka izay sitraky ny fonareo. Moa manolotra ity zaza ity ho an'Andriamanitra raintsika va ianareo. Tompoko. Ikenareo va mijoro na amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky mba hahatonga anareo fianarana ho an'ity zaza ity amin'ny androm-piainanareo rehetra. Tompoko. Ikenareo va ny anatanterahany fiangonana amin'ity zaza ity ny fitaizana araka ny filazantsara tokony atao amin'ny mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe raisiny avy amin'Andriamanitra izao, sy anekeny a Jesosy ho tompo mba azaho ny hery handava ny asan'ny satana rehetra. Tompoko. Vonina ny vavaka ho azy sy ampianatra azy vavaka ka ampiditra azy ho mpianatra sy kolelady va ianareo. Tompoko. Ikenareo va ny ampianatra azy ny anton'izao fanaovam-batisa izao, ary anao zay ahatonga azy ho mpandray ny fanasan'ny tompo. Tompoko. Mangataka anareo ary zahay hanamafy ny fanekenareo ka hitodika any amin'ny fiangonana hanambara izany. Manolotra ny zanaka eo an'Andriamanitra raintsika izahay, ekenay ny joro na amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky mba hahatonga anay ho fianaran'ny zanakay amin'ny androm-piainanay rehetra. Ekenay nanatanterahany fiangonana amin'ny zanakay ny fitaizana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy mba hitombony amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe raisiny avy amin'Andriamanitra izao, sy anekeny an'i Jesosy ho tompo mba ahazoany hery handavan'ny asan'ny satana rehetra. Vonina ny vavaka ho azy sy ampianatra azy vavaka ka hampiditra azy ho mpianatra sekolalahady izahay. Ekena ny ampianatra azy no anton'izao fanaovam-batisa izao, ary ezahanay ny taona azy ho mpandray ny fanasan'ny tompo. Ny herin'Andriamanitra no iankinanay hanatanteranay izany. Amen. Efa ren'Andriamanitra ny fanekenareo, matoky azy hanampy anareo amin'izao andraikitra masina nekenareo zao izy, fa ny heriny dia tanterahana amin'ny fahalemena. Isika fiangonana Koriavana dia tompon'andraikitra eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny zaza rehetra efa noraisitsika. Aoka ry isika hiara hitsangana hivavaka.
mandravaka isika. Andriamanitra raitsotoa, tia dia tianay tokoa ianao, ary ny fitiavanao dia melo mandrakariva ny fitiavana ianao. Tsaroanay izao ny didin'i Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana nomeny tamina nyrena ny sakramentany batisa. Koa mitalao aminao zahay raha io, manatrehanay. Aoka ny fanainao masina ny mehery ny asa tanterahana eto ampanovana izao batisa izao. Rano mamelombelona ny zavaboary ity, ary manasa ny lotony nofo mba ho famantarana ny fanadiovana nay ho amin'ny fiainana vaovao amin'ny Kristy ane izao. Ity zaza atao batisa ity ane, ho voaray mandrakizay ao amin'ny fanekenao. Ampitafio ny zanakao izy, ary ampiraiso endrika aminy no ny asa ny fanainao masina mitarika azy isan'andro ho amin'ny voninahitra mandrakizay. Falo misotranao zay tompo, fantanteraka ny faniriny reto ray aman-dreny reto, miombinainao amin'i Jesosy Kristy ny zanany, ka isan'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Ny angatahana fiangonana dia nitehirizanao ity zaza ity eo ambany fahasoavanao, ka mba hampamiram-pirato hatramin'ny farany ny fahasoavanao aminy, ary haharitra hatramin'ny farany izy amin'ny fivavahana aminao. Hampiony ray aman-dreny mba azony manatanteraka ny fanekena ataony teo anatrehanao. Mba ny fahasoavanao ane ny ezaka rehetra ataon'ny fianakaviana sy ny ray aman-dreny ary ny fiangonana amin'ny fitezana ity zaza ity. Angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany. Amen. Andrianjafy mihotosoa, izaho manao batisanao ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Ho aminao ane ny tompontsika. Amen. Hoy ny teny fanomezan-toky avy amin'ny tompo: anaka, aza matahotra, fa efa nanavotra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ahy ianao. Koa mandehana amin'ny fifalian'ny tompontsika ka tezao ity zaza ity ho an'Andriamanitra raitsika. Amen. Taontsika ny hira faha 1:telopolo dia manatanteraka mirakitry ny batisa isika. Amen.
araka nambara tamintsika tamin'ny herindriavana anio sika dia ivavaka ho an'ny komité teknika koa mangataka ireo rehetra ao anatin'izay komité teknika izay mba handroso ety anoloana. Mangataka feonkira avy amin'ny mpitendry zavamaneno isika ahafahan'izy ireo mandroso ety anoloana. Sodran'Andriamanitra isika riavana noho ny amreto namatsika mpiara-manompo amintsika ireto fa ireo no mandavorary ny lafiny teknika rehetra na ny feo na ny sary izay ahafahantsika miatrika ny fanompompivavahana amin'ny fifaliana eto anivon'ny fiangonana. Misaotra azy ireo isika tamin'izay rehetra efa vitany ary mangataka azy ireo mbola hanao bebe koa mihoatra noho izay efa nataony. Ao anatin'izany ihany koa no any tanànatsika izay manana talenta sy fanomezam-pahasoavana. Lafiny teknika izay mba hanampisa azy ireo. Hoy ny soratra masina. Haleluya. Miderahan'Andriamanitra eo amin'ny fitoerany masina. Midera azy eo amin'ny abakabaky miheriny. Midera azy noho ny asany lehibe. Midera azy araka ny habeny voninahiny. Midera azy amin'ny fitsofana ny anjomara. Midera azy amin'ny valia sy ny lokanga. Midera azy amin'ny amponga tapaka sy ny dihy. Midera azy amin'ny zava-maneno tendrena sy ny sodina. Midera azy amin'ny kipantsona maneno. Midera azy amin'ny kipantsona tsara feo. Aoka izay rehetra manam-pofinaina samy ideran'i Jehova. Haleluya. Amen. Mangataka ny fiangonana isika hitsangana hivavaka. Andriamanitra tomponay io, mideranao zahay mankalazanao noho ny fitiavanao. Tao amin'ny teninao zahay, ampianarin'ny teninao zahay, fa mila manome voninahitra anao zahay, mideranao zahay, na amin'ny hira, na amin'ny zava-maneno tendrena, eny amin'izay rehetra afahanay maneho ny fahavelomanay, dia tokony hiderahanay anao. Misaotra anao zahay noho ny amin'ity ora sy fotoana ity, izay omenao anay, mba ahafahanay mivavaka ho an'reto mpanomponao reto, izay nanolo tena mpitiavana, araka ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana nomenao azy, hiasa, hikirakira ny zava-maneno,
hikirakira ny lafin'ny teknika maro samihafa, handavorary ny feo sy ny sary. Eny izay rehetra afahanay manome voninahitra anao am-pifaliana. Tompo, fifaliana lehibe ho anay izany. Petraka eo am-pelatananao ary ireto mpanomponao ireto. Momba azy ianao, mampahereza azy, ary ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana izay efa nomenao azy, ianao no hampitombo izany. Miariary eo anatrehanao ny olana maro samihafa mety mitranga indraindray ao anatin'ny fanompompofavahana. Tompo, amin'ireny rehetra ireny, ny fananao masina ny aoka ho amin'izy ireo mandrakariva, mba hahafahany miatrika izany asa sarotra izany. Matoky izahay, mananteny izahay, fa noho ny tolotsaina, ny fahendrena fahazavan-tsaina avy amin'ny fananao masina izay nomenao azy ireo, dia halavorary ny asa izay tanterahana izy. Petraka eo am-pelatananao ihany koa ny faniriny, ny fikasana izay tsara entiny mampandroso izany asa iombonana amin'ny fiangonana zany. Tompo, ianao aneno atanteraka izany, isehony voninahitra ao, ifaliana ihany koa satria manompo an'Andriamanitra velona izahay. Petraka eo am-pelatananao ny fiainan'izy ireo, ny fiainany tsirairay, ary manana izay iriny sy angatahany aminao izy, ka izay rehetra tononony aminao amin'ny finoana, ianao aneno hahatanteraka izany. Apetraka aminao ny fiainan'ny fiangonana manontolo, mba hiray fo, hiray saina, hiombona, hiara hiazakazaka amin'ny fanomezam-boninahitra anao, mba hahafahana mitondra famonjena ho an'ny hafa, eny mitondra fanafahana ho an'izay rehetra mbola voagija. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anonanay ny vavakay, misaotra Tompo. Amen. Petraka ny fiangonana. Iverina amin'ny toerany izy ireo dia mangataka solotena iray mandray fitenena. Mba manazava aminay hoe inona moa zany asanareo zany ndao azy. Voninahitra ho an'Andriamanitra fiadanana ho antsika kristianina kasitrahana. Misaotra ny ray aman-dreny mitandrina, misaotra ny biraon'ny fiangonana, misaotra antsika rehetra. Tondram-bavaka ny komity teknika amin'ny lafiny rehetra, na ny sary, na ny feo, na ny elektricité, jiro zany atao amin'ny fiangonantsika. Fanomezam-pahasoavana azon'ny tsirairay avy amin'ny lafiny rehetra dia etsonantsika rehetra fa ny miasa ho an'Andriamanitra dia tena azahoana fahasoavana. Izay ngambany no afatra omenantsika satria tiantsika ny fiangonantsika, izay ny fampianarana azontsika teo, dia ataontsika izay hampandroso ny fiangonana. Tsy misy tampony io, tsy misy karama. Izay no entinay mirahalahy rehetra nitsangana teto ary mbola miantso antsika rehetra satria mahita fa mbola misy manana an'izany fanomezam-pahasoavana zany miara-mivavaka amintsika eto dia atsoina ianareo rehetra hiara misy alahy aminay komity teknika dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho antsika rehetra ny fiadanana. Misaotra tompoko. Misaotra azy ireo isika. Izao dia tonga fotoana izay ilazana ny raharahan'ny fiangonana isika. Dia mbola ho ampitomboina aminareo rehetra ny hery havana, fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Toy indray vaovao iray izao maraina izao avy amin'ny mpitandrina sy ny biraon'ny fiangonana. Amin'ny alahady herin'ny anio 7 septambra no fivoriana ara-potoana ny mpievitra ara
atao izany ao amin'ny akansomiampita manomboka amin'ny valora maraina manantena ny fahatongavantsika araka ny troaten'ny fiangonana dia anatitra fanampiana ny amin'ny orphelina tafika sy zandary ny fiangonana ny sabotsy 5 oktobra ho avy izao koa ahitana isika hanolotra izay fotsika anampiana izay efa noman'ny fiangonana anatanterahana izany afaka terina izany ao amin'ny birao mpitandrina sy ny biraon'ny sekretaria entanina ihany koa ny sampana sy ny fikambanana rehetra fa ny farafanolorana ny 3T 5 any amin'ny fiangonana dia nalahady 7 oktobra 4 koa manatenantsika rehetra anatanteraka izany sy hanolotra izany ara-potoana avy amin'ny sampana VFL araka ny fanasana voarain'ny sampana VFL dia anatanteraka antsapana eny amin'ny FGKM ambonambo talatamaty izy ireo anio tolakandro avy amin'ny sampana fifoazana alahady fa 4 ny volana septambra anio misy ny asa sy fampahirezana aorian'ny fampompivavahana mirary ny fahasoavan'ny tompo amintsika rehetra avy amin'ny sampana sekoly alahady ny sampana sekoly alahady dia maneho ny fialantsiny amintsika fiangonana rehetra indrindra ndray aman-dreny noho ny antony manokana dia tsy totosandroany any fizarana ny loka sy ny mari-pakasitrahana koa tanterahana izany amin'ny alahady heriny anio 7 septambra manomboka amin'ny sévura maraina samy mamonjy kilasy misy azy avy ny mpianatra tsirairay amin'ny heriny anio ihany koa no anatanterahana ny fanokafana ny taom-pitezana 4 5 koa manao tenue ny sampana sekoly alahady t-shirt maintso sy ambany matroka ho an'ny mpianatra ary polo fotsy sy ambany maintso ho an'ny mpampianatra miverina ny ratsana taniketsa anio ariva amin'ny rora sasany avy amin'ny sampana dorkasy ampatsahivina isika sampana dorkasy fa misy ny fampianarana amin'ny heriny anio amin'ny rora sasany eto am-piangonana koa manantenantsika rehetra anatrika izany rakim-pisaorana ho fisaoran'Andriamanitra noho ny fitahiny ka nisondrotany zanakay kilasy voninahitra ho azy rery ihany rakim-pisaorana tononona ho an'ny mpitandrina rehetra misaorana Jehovah ary fanahiko ary izay rehetra atao anatiko misaorana anara-masina salamo 7 ny 1 misaotra an'Andriamanitra totoa noho ny fitahiny sy ny fahasoavany omeny isan'andro atolotra ho an'ny sampana sekoly alahady mahay ny zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery ahy Filipiana 4:17 misaotra an'Andriamanitra aho noho ny nafahako fanadinana ary mangataka vavaka ho an'ny fanadinana farany izay amaranana ny cursus licence sy ny fanohizana amin'ny fianarana mangataka vavaka ho an'ny fiainam-panahy rakim-pisaorana ho atolotra ny mpitandrina 4 amin'ny rahalahy sy ny fiangonana fa efa nanafaka ny fanahiko tamin'ny fahafatesany ianao eny nanafaka ny tongotra ianao mba tsy hosolafaka andehanako eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny fahazavan'ny velona salamo 5:17 ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoa izay tia an'Andriamanitra dia izay voantso araka ny fikasany rahateo Romanina 9:20 misaotra an'Andriamanitra lehibe aho tamin'ny nahafahany ahy tamin'ny famoiza-po rakim-pisaorana atolotra ho amin'ny pasteur tahina mangataka vavaka sy hira fanampiny fa 7:30 Jehovah ianao ny fihereko miaro ahy tsy ho azo ny fahoriana ianao fiobim-pamonjena no ahodidinao ahy salamo 2:30 ny 7 mangataka vavaka sy ny hira fanampiny fa 4:30 atolotra ho an'ny mpitandrina rehetra dia toy izay indray raha navavoray androany ny voninahitra ho an'Andriamanitra ireriana ireto namantsika ireto anamasina sy hitondra ny fanambadiana an'Andriamanitra amin'ity herinandro ity Jesike Walda sy Doby Nantenaina Vanila mbola tsy emo zareo fa mbola any ivelany ampatsahivina ny dekona sy ny olona fa ny 7 oktobra ho avy izao no anatanteraka ny fiofanana any amin'ny chapelle militaire manjakandrina isika izao dia natanteraka nyrakitra isika mangataka ny chorale Naovira
any.
nafoinao ny zanakao ka nanetry tena ho anay nanolotra ny aniko sorona mba hanavotra fanahinay ny fiara D89 TU mba akisaka kely fa misy poritra ao azafady 0809 TU
ampatsivina isika fahorian'ny fanompokovavahana dia misy ny asa sy fampaherezana asaina itsika izay vonina andray izany. Ataontsika ny hira voalahatra. Raiso ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Fiadanana ho an'ny rahalahy ary fitiavana mba mifinoana avy amin'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavana ny ho an'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zana ary ny fanahy masina. Amen. Isa roa telo.